Ny 5 jona teo dia efa nisy ny fizarana rendrina ho an'ireo ankizy rehetra eto tampon-tanàna Ananjorobe avy amin'ny mambra ny kongresa tetezamita sy ny ben'ny tanàna izay nitohy tamin'ny hetsika ara-panatanjahantena ny ariva. Ny andro 9 jona kosa no nanatanterahana ny fotoam-bavaka resam-ponoana teto amin'ny kara Masinda Josefa Anjorobe. Nahitana ireo solotenam-panjakana isan-tsokajiny. Tamin'ny 7 sasa maraina tsy diso no nigadona teto amin'ny kianjan'ny lycée Anjorobe ny lehiben'ny distrika sy ny brigade ny gendarmerie eto-toerana nanao ny fisafoana ny andeha tafika. Efatra mianadahy ihany koa no notolorana mari-boninahitra ka roa chevalier de l'ordre national, roa hafa officier de l'ordre national. Ny ray hafa kosa notolorana mari-pakasitrahana. Nitohy tamin'ny matso lehibe moa ny hetsika tamin'ity fotoana ity, nandraisan'ireo tafika, ireo mpianatra, ireo fikambanana isan-tsokajiny sy ireo sampan-draharaha rehetra eto amin'ny distrika ary ireo mpanao haiady. Nofaranana tamin'ny hetsika ara-kultoraly toy ny disy ny vakondrazana ary ny fizarana loka ho an'ireo nandray anjara rehetra ny fankalazana ny fety ny 9 jona teto amin'ny distrika na Anjorobe.